Iny vaovao makasika ny baolina kitra ho ansokajy sokoniny ihany koa no entintsika miampita any amin'ny vaovaon'ny baolina lavalava mitohy hatrany ny ady eo amin'ny Ligin'Analamanga sy ny Malagasy Rugby. Fantatra moa fa nosazian'ny Malagasy Rugby ireo fileovana valo nandray anjara tamin'ny fifaninanana nokarakarain'ny ligy. Manoloan'izany dia nanala-tena tsy ao anatin'ny rafitra federaly intsony ny Ligin'Analamanga ao anatin'ity fanadihadiana ity no hitondrany namana Norbert Rakotomalala makasika izay olana misy eo amin'ny tontolon'ny rugby malagasy izay. Notsaivina Andriamatoa Rakotomalala Marcel tamin'ny mpanao gazety ny zoma tolakandro teo tetsy amin'ny fobeny Akorondrano ny zavany sy rehetra makasika ny fandikan-dalàna nataon'ny mpitantana ny Analamanga Rugby. Nenga tany amin'ny politika ny restructuration ny olana hoy izy izay tsy neken'ny filohan'ny Ligin'Analamanga hatramin'ny farany. Ny ametraka ny nofinofiny sy ny anao topsesy ihany no ny zirizirin'ny Ligin'Analamanga. Teo ihany koa ny fanakorontanana ny lalao nentina nanampiana ny FTM Manjakaray ary mbola ny fikarakarana ny lalao tsy nahazo na lalana avy amin'ny Malagasy Rugby ny alahady 13 Jolay teo. Ny ireo antony maro voalaza ireo dia nilatsaka ny sazy ho an'ny Ligin'Analamanga rehefa nandinika ny zavanisy ny filan-kevi-pamaizana ny conseil de discipline teo anivon'ny Malagasy Rugby. Tsy nipetraka tamin'izao nefa ny Ligin'Analamanga fa mbola nampiakatra ny raharaha teny amin'ny fitsarana. Tsy nahefa ny tsara izany ny tribunal administratif dia mbola nampiakatra teny amin'ny filan-kevi-panjakana indray izy ireo ny 4 Jolay 2022 ka namoaka didy io fa miantona aloha ny sazy nomena ny Ligin'Analamanga izay avy amin'ny Malagasy Rugby. Araka ny fanazavana nomena Andriamatoa Marcel Rakotomalala filohan'ny Malagasy Rugby araka ny lalana manankely dia tsy misy raharaha iray azo entina fandroana eny amin'ny seha-pitsarana roa samy hafa. Noho izany dia nanala-tena tsy ho isan'ny mpikambana ao anatin'ny Malagasy Rugby intsony ny mpikambana eo anivon'ny Ligin'Analamanga. Nanala-tena zany izy tsy ho anatin'ny mera intsony aloha zany mazava ho azy ary ny lalao izay nataony dia tsisy fahazoan-dalana taty amin'ny MR. Namafisindreo filohan'ny section 4 koa izany araka ny taratasy sy valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety tamin'ny 21 juillet 2017 satria izy ireo dia fahefana mahefa afaka mandray ihany koa izany fanapahan-kevitra izany. Efa hitanareo moa zany les conférences de presse izay nataony ireo section 4 ireo zany. Mikasika kosa ireo fileovana izay nandray anjara tamin'ny lalao tsy nahazoana lalana sy tsy amin'ny anaran'ny MR izay efa nandefasana taratasy fandrarahana misy avertissement alohan'ny isehoan'io lalao io zany fa raha ohatra izy ka manao an'io lalao io dia manala-tena tsy ho anatin'ny rafitra federal intsony. Dia mbola nanao an'ilay lalao ihany zareo dia noho izany dia miala tao anatin'ny rafitra federal izy zany tsy affilié intsony eo anatin'ny MR. Ny dikan'izany zany tsy manan-kery intsony ireo kara-pilalaovana nomeny MR ireo mpilalao sy ireo mpitantana ireo fileovana ireo. Andraisan'ny MR fepetra endrana ireo izay nia mbola mampiasa izany. Manamarika ny MR fa mitohy ny lalao karakarain'ny comité ad hoc mba tsy hisian'ny taona fotsy indray sy mba ho tombotsoa ambonin'ny rugby eto Analamanga. Io angambany somary azavay kely. Fa maninona no nanangana ny comité ad hoc io ny MR dia tsotra be satria amin'ny MR dia tsy manana comité exécutif ny Ligin'Analamanga. Ny ligy rehetrarehetra manerana nosy ny section rehetrarehetra dia nandefasana taratasy avokoa tamin'ny voavita ny fifidianana mba andefa ny lista ny comité exécutif ny ireo ratsa mangaika rehetrarehetra eto anivon'ny Malagasy Rugby. État nominatif notifié. Efa tateorina be efa mbola nandefa rappel efa dernier rappel zay vao nandefa ny Ligin'Analamanga nandefa liste fotsiny taratasy tsy notifié zany aminay Malagasy Rugby zany dia tsy mahafantatra ininy zay tsy manana comité exécutif ny any tsisy PV zany tsisy inina zany niaraka tamin'izay zavatra zay. Noho izany dia
raha ny tena izy nareo na fantatra tsara fa niara voasazy taminy ny section Antananarivo renivohitra fananinona ny section Antananarivo renivohitra nitsonatsangan'ny Malagasy Rugby zay hoe comité ado satria ny section Antananarivo renivohitra dia nandefa tsara mazava tsara ny état nominatif notifié ny comité exécutif dia ny comité exécutif nya no nitatana ny lalao teo anivon'ny nanohy ny asan'ny asan'ny filoha sy ny nanohy ny asa teo anivon'ny section Antananarivo renivohitra. Andray vepetra enjana ny Malagasy Rugby araka ny nambaran'izy ireo raha mbola misy ny fampiasana karapilalovanana navoakan'ny MR. Malalaka kosa ireo mpilalao hoy Andriamatoa Marcel Rakotomalala ilalao amin'izay fileovana tiny tsy misy sarapifindra-toerana. Nambaran'ny filohan'ny federasiona ihany fa ny fampandrosoana ny rugby ao anatin'ny fanana ara-dalàna ihany no tanjona ho azy ireo.